Enjaka mihitsy ny quel est débat. Puisqu'il y en a le programme. Zay rehetrarehetra rosiko eto a, ny telo namana tatsy hoe telo tanterahanao ve zany rehefa lany anao madame. Flyers, plus de 600 000 flyers sy gazety nozarana amifidy eto Antananarivo. Profiny afaka hoentiny raha ohatra ka misy tsy vita. Iezaka arak'izay azo atao amin'ny fomba rehetra. Exemple ana olona anankiray tena nankahery anahy tao anatin'izao firotsahako zao ary zao fandraisana andraikitra izao, Père Pedro. Nisy fotoana tamin'ny état des lieux, ozy izy ame impossible. Sarotra ty raha ty. Fa rehefa niona taminy a, dia ozy izy amin'ny alalan'ny olona anankiray afaka navotana olona maro. Ohatrany amin'ny alalan'ny olona anankiray no ahafahana tondrany olona maro any amin'ny fahaverezana, any amin'ny fanitrana moa zany e, fa tsy hoe fahaverezana mikaizy nefa very koa rehefa tena mahantra. Tsotra ny zavatra nytenen'ny Père Pedro tamiko. Io izy rehefa tsy mijery ny masonao, apetrakao any amin'ny priorité ny masonao, fa rehefa tonga amin'ny toeran'io ianao ka variana any amin'ny zavatra hafa ny masonao, dia vadika dala ny lohanao. Dia ozy izy aminareo hoe proof eny amin'ny 600 000 personnes zarako ny flyers ny faniriko ahitady vahaolana ho amponina Antananarivo. Ozy izy Père Pedro, j'ai couru le monde nanderak'izao tontolo zao a, nitady vahaolana ho an'ireto olona reto. 12 000 enfants isan'andro isan'andro mifanana Père Pedro, 3 000 foyer no natsangany. Olona tsy manana fahefana, olom-pirenena tsy malagasy mavita an'izany ao amin'ny malagasy. Maiky fa zama.